tolotry ny ACM radio anareo zao. Ramse Sahira tantara indray miseho nosoratany natiora. Ireo amelan'ny tantara Ralala Christophe Rabearmanana, Sylvia Randrinatoandro, Sofaniry, Fifi, Nanja. mandray feo sy mandrindra ra teknika Mamy Arvony, Mana Tontosa, Nanja Razapito. mitondra ny fiara io aty an-tsekoly. Bonjour madame Tiavina. Manao nareo? Mitaingina tre tsy ve madame e? Ndao e? Misaotra ka. Jereo ty fiaranareo feno be rankizy, ohatran'ny taxi brosy. Ka akaikitra anao aminay zareo dia niendriko daholo e. Zaho nge mpianatra tsara fanahy madame fa omenareo noty ratsy e. Dia ahoana ty fiara-pokon'olona nampidirina amin'ny vavahady-tsekoly atao amin'ny tabataba ty? Jereo fa tsy nandrenesana amin'ny feon'ny sonnerie teo akory. Ary madama akory anga tsy manana indray dia mila vaniny eo raha ao ampianarana ianao no mibedy anay dia ekeko ohatra ry kalakely ty nareo mitondratondra fiara te izesy teo ange tsy ampitaona tsy misy permis de conduire akory e. Raha nana ndritsina ninona sady aty amin'ny sekoly ahoana raha manao accident aty zao andraso moa fa azo amin'ny proviseur ianao avy eo fa antsoiaingana aloha ny lehibe any aminareo aka no fiara io aty. Ledy haiko nge mitondra ny tiro madame e. Ndao rakizy midina daholo efa tongotsika raha misera vaky lafa mifoaza amin'izay koa ndao aridina amin'izay e. Ary to monsieur Eric ty misary adala atao tiako. Bonjour madame Tiavina. Nareo na mamanome vahana ankizy sary adala etoko. Ka tsy zany fa hitan'ny ankizy teo amin'ny bara-painy sady nasainy niakatra fa lalany anony iny e. Salama daholo rakizy. Afaka mipetraka nareo. Aleo ary mba mitsangana le niteny Ramse atody teo aloha. Efa mba fantatry ny rehetra ihany fa Sahira Todosoa no anarako ka mety diso klasy izy miditra ato. Izy ahoaly nanova ny anaran'ny Ramse teo. Rehefa atao resy masomaso ny anara-petakolona dia efa satsary nareo zay. Eny ary mifampiarovy eo nareo fa andeha dia lazao le ankizy mahery loha zay mba hampianatra ny taranja malagasy soloa. Vao tamin'ny lesona farantsika no niresaka sotoavina sy fifanajana dia zao izy rehefa piarina. Aiza koa fa Ramse ny fony zay classe PL2. Za kosa tsy manaiky an'izany Ramse aleo zany ho iteny fa io tezy io le naniratsiranao teo fa tsy zay classe PL2 ray manontolo. Oe koa ary anona fa to ve mitapy ankizy valo-polisy ireo dia zany alaim-baraka eo hitany anona tsara zany ry nanjo. Zay zany misaotra ny fijorono serinanjo. Tsy bitsibitsika izy teo ka tsy ho reniny namanao ry teza. Modina ny tany koa fa efa haiko fa ianao iny. Zay kosa vera Ramse tsy niteny nininona akory teo. Zao ary no ataontsika tsotra kely. Raha fantatrao fa tsy nety nataonao dia inona ny tokony ho teneninao ampabe maso eto? Za kosa Ramse tsy fona ny fahadosoana tsy nataoko Eny ary rehefa tsy mety vita tsotra tao ampianarana le izy dia ho soratako ny karne anao ampidirantsika ny ray aman-dreninao. Mitondra ray aman-dreny ianao vao mianatra amiko indray. Zay ngamba sisany mba olombanina nareo zatra mibriko reo. Ny ankizy ve Ramse manao atody anao any dia zany ataonao an'izany sady mamanay tsy miara-mipetraka amiko aty. Hitanao zany zay no mampaditra nareo sasan'ireo
lavitra ray aman-dreny izay efa tsy mba hajainareo dia mora aminareo koa ny tsy manaja mpampianatra. Ny anarako Ramse Sahira Todsoa, ataonareo Ramse Atody. Mety ohatran'ny atody tokoa ny losola ohatran'ny azo ao, fa tsy ohatran'izany ataonareo zany no antsoina hoe mpianatra manaja olon-dehibe. Mazava ndao ary zatsy izy rikalateza efa voasoratro ny karnianao tia dia makanesy eny amin'ny birao dia ento aty ny ray aman-dreninao. Teza koa any fa maki ny anarako fa tsy tezanao zany e. Ka izay ny eo mikopianao e. 7 taona zao Ramse, nefa 9 taona dia efa nianatra namaky teny. Ay ianao mba sarotiny amin'ny anarana fiantso anao ihany. Ndeha ianao mivoaka makasaina aloha e. Zoko Ramse mianatra, tsy mila roanao fa ianao no mivoaka eo. Ny fanjakana maniraka nay ianatra nefa ianao indray no maniraka mpianatra ody. Tsy mba ohatran'ny Ramse Ravakila ianao. Izy tsy makalagy amin'ny mpianatra izany. Oui. Mandroso ianao madame surveillante. Ay, iantso anteza tamin'ilay tomobile tsisy permis teo. Dia inona indray ty fampiatsondra Ramse Atody any ampianaranareo ty? Zanga manam-potoana amin'izany zao. Manatitra ho fatranonao fotsiny ahy io dia lasa indray. Oay, iza koa ty mandefa MP ty? Zany ny olona raha tsy afa-baraka mihitsy tao ampianarana, sady tsy nisy nomba any ankizy. Ny ampifelonana an'ilay tomobile mama. Oay, yes, merci les Ramse jeune amin'izany note 14/20 zany dia efa aliko emoji cœur be dia be mihitsy ty. Tamin'izay nianatra aloha tsy fantatry ny mpampianatra zany raha ankizy raha eo anatin'ny be sy maro ny manondrana. Ka ilay nanto izay ne no niseho n'ilay tao e. Izy mba ankizy voalohany foana ao ampianaranay dia miseho n'ilay. Fa ny olana zao raha voaroka ao amin'ny lycée ianao dia ratsy jery be amin'ny tonton Tsongo sinoa. Misy katsaka 500 kilao any amin'ity rangaty. Ainao ihany fa iny zao miantoka atsika sady akavady ankala raha endry sy tafita tsara kala. Maninona raha mba resahan-draboafy any Ramse Atody? Izy ary olona mpindrana vola vitoka amintsika ko. Orteza, aza fangaron'ity amin'ny Ravakila Ramse Sahirany. Ay, marina moa Ramse Ravakila no penseny amin'ny bara-pensa. Miresaka amin'ny Ravakila koa ne ato amin'ny MP dia ny anarany lasa voatomiko e. Fa mbola nanako vidy toka ray alina tokoa Ravakila iny fa ty Ramse Atody ndrity ohatra tsy dia tia vola loatra. Fa ilay nantsinantso ao ampianaranay izay kory mama tena mila atao amin'ny fanaovana azy Mbola misy zavatra azoko sorana amin'ny stylo amin'ny ve ao? Fa inona koa no alalan'ity an'izany? Apetrao aloha iny telefony iny dia aza vao amiko tsara zany. Tsy malala fomba mihitsy tony. Miresaka sady milalao telefony. Raha pitso ny katsaka 500 saka no alaiko. Ka nareo tamin'ilay nialina be hoe nahazo bisikileta sy bajaj ilay olona mipetraka tao akaikintsika dia lazainareo fa nosoranareo zavatra ny gidonko. Tsy izay moa? Dia inona rari-tanan'iny ilay olona mandrak'izao tsy mety sitrana sady lasa daly. Mangina teza tsy azo lazalazaina manolona izany mba tandremy mihitsy ty vava. Fa mama izany ve tena tsy afaka ho any ampianarana mihitsy amin'ny fampetsony io e? Efa hoe tsy afaka ho afa jereo azy mbola hitady camion anangona katsaka zao avy eo. Ty misy vola dia meo any surveillant anareo sy mila vola rehetrarehetra any. Ny volako koa lanina aloha tamin'ny polisy tamin'ny adalany tony nitondra fiara tsy nanana permis omaly iny. Nareo kosa nama. Atsoy raha manda vola ny any ampianaranareo e. Mpampianatra izany ange raha ataony konty zara raha 4,000 sy 1,000 ariary ny karama ray sy ny ataony io fatrano e. Ka zara ny aza misy manome volako. Neny tonton colonel nefa mahery ny telo eto ny zanany. Zay fa lasa.
tia koa nefa tranondrisy ny jiro fa no avy amin'ity herinandro ity io sao dia tara eo indray dia tia vola taontaony vatsy efa nataoko 10 mihetsy iny dia tandremo be voka rery ato ka tsy havita fianarana tia nga zao ampianaovana connexion Facebook akory samakeny amin'ny bara rahalahy tsika asa lailaina ny vola amin'ny bara-pinsa fa mampiady amin'ny ankizy foana io resaka compte tsy milamina io zany any nefa nanaovana ndrimitokana trano tsiray amin'ny bara amin'ny resa-bola sy fianarana dia inona zany nanaovako Facebook orteza tonton sinoa efa miandrendry fotsiny ka mbola iza indray nanaovana Facebook ao zary gaga hoe tsy nareo no mifampiresaka ao tandrimo anie tsy hanalabaraka fantatry indri fa io miantoka n'ity asa fanangonam-bokatra ataoko eto be nofinofo ity volany koa mampiodina n'io bara-pinsa tsika io manahoana raha misetody soa azafady aloha fa izay mahazatra kokoa no le hoe sahira salama raha matotiavina ina anarako daholo zany ka ohatrany milazanao hoe sahirana zany le izy sahiran-dava nefa izay izao no tena sahirana amin'ity aretina sy vola tao ahoana izay no anarana nomeny ray aman-dreny tena tsara anarana ka sahirana kosa nge voatody soa amin'ny fiainana asa tokoa vaovao elaela re madame Tiavina izay vao tonga fa avy ny tsabo tena tany Antananarivo dia efa mety tokoa ianao zao eo ihany mihinana fanafody be dia be dia mitandritandrina be amin'ny sakafo bilharziose fièvre typhoïde amin'ny mahazo ahy dia tena enjana be mirahary soa re zany madama fa aretina mandreraka tokoa zany miampy ny aretin'ny ditra amin'ny mpianatra koa ty dia tena raharaha sany ve ho resahany intsony re raha misetody soa nandray ny première L2 zao omaly maraina dia madame Bizou kely ho izy rehetra any amin'ny seza farany any ka ny anao kosa frantsay ny taranja dia mba nataon'ny frantsay zany ny anara-petaka ko ny any salanisa azo no nataony anarako atody fizany hoe ramse tsy akitsangana tsy ankiarahaba fa mitabataba fotsiny miditra ny tableau nampiasaina hatramin'ny afako malino sy ny trano sy ny fafa dia ahoana no nataonao tamin'ilay anara-petaka imaso efa reko siosio ihany io anara-petaka io fa zany foana moa ny ankizy ianao rery ihany azany tsy mahalala ny anara-petaka ao anaovandry zareo azy esy efa voninahazo anara-petaka daholo tsika mpampianatra fa lasa sangy mihoatra ny loha le izy raha entina mamingavinganao masomaso ohatr'izany dia za moa kelikely ery amin'ny aretiko ity raha miseko fa nadinana antsoratra momba an'izay zavatra nataonay farany nampanaoviko nga ny izy soratana izy ray fianarana 20 isa hoy ianao inantso ihany na havita dia raha hona ny sasany fa tsy nanoro indray hony zaho maly arivo izay tena nandray fanapahakevitra tamin'ny teza ka iny ankizy vavy iny mihitsy mipitariditra ao amin'ny première L ao jereo ny fizesitiavany tamin'ny fiara tsisy permis omaly iny izy koa manjamanja raha teo moa dia mihevitra ho tafitany bika ilay tia ampianarana asanany hoe ny ankizy aty amin'ny faritry be nofinofo mihitsy no maditra tsy zany fa be loatra koa ilay mpianatra ray kilasy atao amintsika any ka vao mahazo feo kely fotsiny avy ny tsirairay dia manome tabataba be foana amin'ny fitambarana ny ankizy amin'izao fotoana koa no tena maditra avy any an-tranony tsika nge tsy araka sady anao ny andraikitry ny mpampianatra no anao ny adidindray aman-dreny tsy vita zany ramosea anjarany any an-trano ny fanazarana ny ankizy ahalala fomba sy anaja ary ahay miaina tsy hoe ny andronay ny volamena sy endrim-pianatra fa mba afaka koa ny fanajana olon-dehibe zany taloha ny tena aza moa vao 5 taona efa mahita mazava ny fiborokan'ny ankizy ankehitriny sahadiko ny mpampianatra taloha koa tena afaka nasika tsara raha nylaina marina aloha izay amin'izao fotoana na dia maditra aza ny ankizy tena voafetra ny fihetsika sy fiteny azonao atao aminy vao mihetsika kely dia azo ny avadika ho herisetra ara-batana vao miteny kely dia herisetra ara-moraly malalaka be le famaritana nefa ny toe-tsaina mbola tery farano aho atao bravo sisa ny ankizy maditra dia omena salanisa 19/20
Andray aloha ny salanisa dia ataoko amin'ny sahaza azy tsara io sisa amin'ny fahefako. Tena marina. Sahirana mihitsy sika mpanabe amin'ny tsindraviany velan'ny sekoly. Lasa teritery mandray décision pédagogique sasany. Dia asa ny toy any fampetsoana ny ray aman-dreny ny tezy zay. Asa aloha fa efa nampiantso ny ray aman-dreny ny sekoly. Oay, mila andramosera vakila tokoa. Hitanao nga izy zay. Iza tsara hoe ramose. Zany e. I ramoserika mpampianatra matematika no ataon'ny ankizy an'izany. Andrekiako. Ay moa tadidiko marina. Omaly zay efa tezitra iny. Saika torany eto eo mason'ny ankizy mipetesiko. Fa nisy inona nga? Ty teza maditra mitondra fiara tsy manana permiti e. Dia niteneniko teo zany izy. Teneniko teo. Dia inona ho ianao? Ay ramoserika mamimamy tao ariana tao. Anisan'ny taingina an'ilay fiara nentin'ny mpianatra. Niala daholo ny ankizy dia iny koa ngiara iny nidina farany. Nansony ankizy an'izany ramosera vakily zany. Misy anandro izy iny ka. Fa tena mahay mampianatra izy fa io toka perinasa io fotsiny no amerezany asym-pahatany rano. Tokony mba teneninareo ihany izy. Sika mpanabe mihitsy koa angendraindray manondrany. Manahirana madama le samy olon-dehibe mifampiteny amin'ny asany. Zokorotona fotsiny ange izy iny fa zay mbola tsy dia mifankazatra be. Ilaina ihany ny mpiara-miasa mahay mifampiteny sao dia hiara-maty eoko. Ny asa ny fivelomana fa tsy ny ankilabao. Sary-pisainana ianao lahy. Ty izy ty efa mivilavila indray. Toa efa ohatry sao mihitsy ny fandehany erika na dia tsy mamazaka. Bonjour, soyez-vous daholo. Merci, monsieur. Ramose kosa rangata raha tsy afakadiny be zao a. Fa nga efa vita tsara ny devoara tsy vitanareo tany an-trano e, nomeko atsasakadiny nareo teo. Tsy nisy nanao devoir reo Ramose a, ohatra ny mahazatra. Natara dia mbola ny vakilo ny eritreritra no avy nareo tao am-pandriana. Zao ary zay tsy nahavita devoir aloha dia mivoaka. Rehefa vita vao hiditra eo dia aseho an-dramoseny kahe tsy mila mifandika. Teza, raha araka ny soratra ato amin'ny kahe de présence ato tsy tokony ampianariko aloha ny ry fa manana olana amin'ny Ramose sahira. Le, ty Ramose vaky le, raha pitso fa vao mitondra amin'ny mamanay fa mbola sahirana be manangona katsaka izy e. Ndao mivoaka daholo mamita nentimody any amin'ny biblioteka e. Ramose rery no mila tafajanona ato ampianarana fa izy ihany nahavita devoir. Inona antso koa nahavita? Ao jereny Ramose aloha sao dia mba sambasamba mandangy amin'ny Ramose ndre. Io indray le kalapaka 19 io. Ao raha nga Ramose vakila mba omeko vola ray alina dia avelo koa mba hijanona ato ampianarana. Tsy haiko akory nahaka any amin'ny biblioteka aza sady tsy mba ny rehetra ireo any fa tonga dia fenipoka be. Biblioteka tsisy boky sy latabatra io koa ve dia tsy omby an'reto e. Ao raha nga Ramose fa omeko vidy toka. Voveriny ty nge nitrosa toka an-Ramose ao amin'ny baranay e. Mihoatra kely azy iny. Ry teza koa dia misahirana le rehetra e. Ndana miverina maka place e. Voahidiny tindray ny bara-pain sarariva. Omeko an-Ramose nge io vola iny zao dia omeny Ramose anay eny rehefa mipain sarariva e. Zay le antsoin'ny mpahay toekarena hoe
lalambola. Enarandry zany flux monétaire zany rehefa manao économie indria. Fa zao aloha pratika tonga de ataontsika ty ampianarana. Izy nendra amse kosa na maro resa tokana atao aty ampianarana. De zay fotsiny zany resatsika telo tavela atao ampianaran-dreto. Ka ny lesona angeto efa mazava be amin'nantso daholo zay atao raha sujet tsy azondry 18/20 zao no ataoko rehefa fanadinana de lasa mahazo salanisa 2/20 daholo ny namandry. Aza mamela akaiky rery Ramsea. Fa ahoana marina aloha ny tena fomba fianaran-dretirinantso sa efa nateraka ahy? Tsy sarotra kifa safidy fotsiny natao ny haino tsara ty ampianarana de manontany zay tsy azo de mamerindesina sy manao etomody any trano de miditra biblioteka de miala voly. Zay le izy. Ay be atao be ny mahay. Tsy vitako aloha zany de aiza ny fotoana anaovana sipa amin'izany? Rehefa tsy mianatrako, rehefa le mahay iny. Ono Ramse? Ahoana? Misy anty équation ty tsy tafavoakako mihitsy tany an-trano. Sao de hoe misy diso kely ny sujet. Leo an'izany équation zany ranona fa eo aloha nareo ka sa ivoaboaka kely fokasigara ny ivelan'ny vavahady any. Za koa mila midozy kely fa mba hividiano sigara roa any retsy. Tsy fangazay mpianatra afaka mividy an'izany raha manao blouse ty akanjo mampianatra ty azy soroko rehefa nivelan'ny tambo. De anary de tandremo misaotra hatrany surveillante générale na provisoraly aiza amin'izay le fantanindry teorinantso aiza ny sujet aloha. Ty fantanina? Ay ve ty tsy 2x fa 3x de ataovy amin'izay fa manome io. Mety tsara fitondrandry azy io fa ahoana Ramse ny fantsiana sujet voajerena fotsiny ohatr'izany? Efa folo taona mahery angeny nampianarako any orinantso efa maro aza ny tafitany io ve nany Ramse efa tsy enjery fotsiny. Tsy mpampianatra tsy enjery fa mpampianatra matematika. Mba hanaovy labiera ray garçon Gatsy vehivavy ty mpandroso zava-pisotro atao amin'ny zareo ty sa kopy carré? Ty sipa kely ty mihitsy ny garçon antsoiko io ka. Tsy azo ny tiako lazaina fizahako no atalo. De inona hono no sotrondra Ramse? Miandro le garçon? Gatsy mbola maika montsy mpianatra manao koro hariva io madame Résine. Allô je fotsiny mademoiselle. Eny ary jus naturel carafe ray azafady. Corosol sa tamarin sa citron? Corosol raha mety. Sotranao? Corosol le izy garçon zay. Eny Ramse misotranao na naiky nampanatsoko manokana iresahako ny amin'ny teza zanako vavy. Nareo ray aman-dreny misy sorana vonona ifampidinika Ramse rika mpiara-miasa aminao moa tsy afaka fa hojereko eo ihany Eny tena zavatra lalina ny ditrany ankizy fa tsy araka ny fanomefana ny ray aman-dreny sasany azy sady tsy de hoe ditrany tsekoly madiodio le izy fa ditrana ankizy avy any an-tranony asehony any an-tsekoly. Ka de mamela nay ray aman-dreny ho tsy mitaiza ianao Ramse to mifamadika amin'izany angeno izy niditra an'ankizy avy any ampianarana no entiny zanako ao an-trano ao. Eny eo daholo zany tokony hotsika telo mianaka moa no fampiresaka teto de tany an-tsekoly koa fa tsy taty amin'ny restaurant lasa de misahirana koa ianao. Ka misy dikany lehibe amiko le izy matoa manao an'izao Ramse
Tsy nataoko tany amin'ny baranay koa sao dia lazainao rehefa ataoka alohan'ny anatonako ny tompona andraikitry ny sekoly mantsy. Tena mila makany amin'ny lycée mihitsy ianao. Ka sika damba efa mifakazatra ihany dia ataoko aminao aloha ny resako hoe ny marina mantsy raha misesahirana tena simba no avy ny zanako raha tiaka voaroaka mianatra eo izy. Tsy afenina aminao fa mba efa misy sinoaka vady azy izay fantany vao ampitaona eo izy saingina nisy fepetra hoe raha azo ny ampianariny teza. Ve manankadanitra ny sinina mihitsy ty resaka ty. Izay le izy raha ny mariny dia sala mikarazana fifaninanana le izy satria fahitako azy misy ankizy vavy maromaro eto an'le sinoa fianarana ohatran'izany koa dia izay eny sy tena mahay amin'ireo ny tena alainy avy eo. Mbola avokoa tsinona ny fianarana teny sinoa rehefa afaka baka eo. Mbola vao classe de première angeny ny zaza zao ary zaza ho madame Résine manoloan'le resaka fanambadiana loatra teo. Mba ataovy re Ramsesy mety amin'iny zanako iny fa za efa tsy hitako koa moa izay anaovana azy nareo nianatra momba ny fitondranankizy maditra izay nianatra ny tady vola dia mifameno eo hoe raha vola ny ilainao meko takan'le fafampindramako volanao reny fony. Mbola tsy naka taminao na dia ariary aza ary izay ny fidianako olona ifanaovam-bola ary tsy ray aman-drenin'ny mpianatra raha azo atao. Tena azafady fa nampifamadiako amin'ny ravakila. Marina fa mpanabe zay madama, mpampianatra mpanome lesona fa tsy mpameno lesoko avy amin'ny fanabeazana tsy vitan'ny ray aman-dreny miteraka kosa. Dia ahoana izany nataoko anjanako raha nareo mpitaizana an-tsekoly aza tsy mahita hevitra. Azoko tsara aloha fa misy tsy tomombana foana eo amin'ny fitaizana zaza tsisy ray na reny raha tsy misy fepetra raisina. Ianao zao tsy zatra ny bedesina dady izy iny any ka tsy mahazaka tenenin'ny lehilahy loatra. Eny fa na dia any an-tokantranony azy izy dia ho sahirana ihany raha izay. Manome tsiny ny tantarako sy manosina ny taranako indray ve raha misezahiry izany tsy izany loatra no ilaiko re. Ka raha hiteny ianao azy zao hoe avelao mba hienjana kely aminy izay mpampianatra ife azy dia inona no lazainao ka? Aleo mba hoentina mora tsy bedibedesina izy fa vavitokako ange iny sady zatro izay tsy ny kasotanana azy iny veko. Anga resaka fikasihan-tanana foana tsoroko aminao aloha madame Résine fa sahirana mihitsy izay mpampianatra amin'ny zanakaro eto be nofinofy. Efa nisy mpampianatra nandroaka izy tao dia izy indray ny voaroaka nafindra toerana lavitra satria nareo ray aman-dreny reto misy mahitahita ratsy. Ka iza moa tsy arary amin'ny zanany na zaza hitantara aminao fa tamin'izy mbola nianatra tany amin'ny kilasy ambany efa mpampianatra 3 no nasaiko ny roa any sekoly fa nikitikitika azy. Dia inona izany madama no azo izay mpampianatra mpamanitsy ny zanakao? Mety efa hain'ny mpampianatra ny lazanao dia avelany amin'izao ny zanakao. Eny fa zao hoe mbola maika andony vola mipaka vokatra fa meko anao ny 4 millions dia ataovy misondrotra kilasy ny zanako amin'ny farany taona. Or madame Résine tena sarotra be izany. Fanadinana ny mametra an'izany sady zarery ny mampianatra azy. Iny ny anjaranao fa mbola horesahako ny proviseur sy ny lehibe anareo asa matahotra ianao misondrotra firy moa izy izao raha afaka eo. Première L2 izy zao. Izay ve dia hisondrotra première L3 zany ny zanako amin'ny herintaona. Mba efa tsy mahay ohatra izany ihany ny ray aman-dreny dia mbola manambany ny mpampianatra ny zanany. Tsika lasa terminal analabaka indray izy raha mianatra tsara. Na mianatra tsara na tsy mianatra tsara dia misondrotra ny zanako. Tsy efa eo amin'ny kilasy fitifirana baka aza moa izany izy izao. Ny première ny misy mitifitra baka fa ny terminal manala baccalauréat. Reto aloha reto raiso ny volan'ny Ramsey aza misalasala fa efa tsara tsodrany reto lalina ty marina
tsy maintsy raisina ho ny volany dahalo ohatr'izao sao vao mainka nahirana. Vola dala tompo sa vola malasa daly ty tompoko andrenezo to. Eny ary raisiko reto fa averiko aminao feno raha sanatria ka tsy mety ny fahagagana ataotsika. Dia efa ianao fantatro anisan'ny mpanao fahagagana eo ka isaorako melozy e. Zany zavatra izany raha misetotsoa le madame Résine io ange malaza hatry ny ela eto be nofinofy sipasipana olona ambonimbony izy iny dia io lasa manam-pahefana amin'ny vilany io. Tany ambanivohitra efa nisy taletsekolomeny ny daly vola ohatran'io hoe tsy maintsy atao afaka fanadinana ofisialy ny zanany fa ireo ny vola rehetra. Aleo raha mise kenandra izay ny tsy hahafaty izy ihany mamosavy teny eo amin'ny kilasy diplôma tsy misy dika. Fa ity zanany maditra tsy mety miova. 5 taona ny nampianarako fa tsy mbola nisy ohatr'ity. Inona ny sanao saina amin'izay ditra ny zanany ihany raha mise ataovy ny anjaranao. Mpanabe voly mpianatra isika fa tsy mpanabe olana ao antsika manokana. Tena tsy vitako le tsy hanao moralina kely eny antsefatsefany eny ka. Io mba anisany efa naministra ny mpianatra sasany. Angamo misy manakana andramise tsy hanondra karano andamosiny kanakana e. Ireo ankizy ireo ihany mantsy no hitondra firenena ratr'izay e. Raha tsy taizy ireo animba ny taranako ratr'izay ihany koa. Fa mba renao tokoa ve raha mise ny vaovao ratsy? Inona? Inantso kely le zaza mpitana ny laharana voalohany foana izy eo amin'ny première L2 ao. Le zaza ala mpitabataba iny le mpanonona ny anaran'ny ankizy mitsambikina mivoaka amin'ny varavarankely. Eno maninona tonga dia lazao fa aza atao filaza miantona ohatran'io moa. Lasa adaladala kely verisaina hono iny zaza iny. Inona hoe ry madama? Zany inantso zaza endry sy mahay be iny ve? Indrisy raha mise ny ankasobarana. Tsy hoe surmenage mihitsy ny fahitako azy aloha Le filazanao koa hoe vaovao ratsy efa naharatsy saina ka fa mampalahelo izany. Efa tapabolana izay izy narary hafahafa sady mihetsika aretina. Dia sanatria izay ve ny dikan'ilay tenin'ny tezandray andro izay? Oaikory anona fa tonga ve mitapy ankizy 20 isy ireo dia izany ilay mbaraka hitany anona tsara izany ry nantso. Zara mise mila atahotra mihitsy indraindray ny pedagojia mpampianarana tsy hitanao ampiarina ao ampianarana, ny disiplinina mba hifampifehezana aty an-tsekoly tsy hitanao ampanjakaina, ny lohan'ny ankizy sy ny ray aman-dreny ihany no arahany eto be nofinofy. Ny ditran'ankizy le fiany fa ny famonoana sy famosaviana olona ohatr'izao no tena tsy zakako. Dia faly izany ny sasany zao fa lasa dala ny zanak'olona. Mety ho ankizy ray fianarana ihany ange io Sarotra koa ange ty resaka mosavy gasy ty raha mise. Tafiditra anatin'ny zavatra sarotra porofoina sy joroana vavolombelona mantsy. Ai. Tsy isy pirofo afa-tsy ny fiainan'olona potika na olona maty aza le izy. Mba alaivo an-tsaina ny toeran'ny ray aman-dreniny zaza mahay iny. Eny na mahay na tsy mahay moa izany. Tandrema ihany raha mise amin'ity Asiany ty aty amin'ny faritra Maizitsaintsika. Mbola tsy mila masoandro miposaka. Ny mpianatra mamiratra ohatran'ny Nantso reny mba fanantenako an'ity faritra be nofinofy ity. Reny mba hitondra fandrosoana sy fampandrosoana rahatr'izay. Izay mpianatra mamiratra izany amin'ny savian'ny sasany koinina, ny mpanabe entitra koa atao sahirana. Zara mise todo-soa tena angataka affectation angamba. Sady ny tena tsy salama raha teo. Za tsy miala ty raha tsy mba misy relève na mba akizitanao fa mba efa hitondra sy ampita fanilo ny modely tsara ny tsy ampy aty dia mba asantsika mpanabe ny mamola volany reny. Dray fa angatsika rery kosa no enkina ny fampandrosoana eto be nofinofy angany sy hampanabeazany irery ny fanafody-pahantrana. Jereo ny tsy fandriam-pahalemana, jereo ny tsy fahasalamana, ny tsy fanjari-tsakafo sy ny reny rano fisotro madio ny mponina, jereo ny
io amin'izay io tele tsy azo firesaka io ry teza dia menarany lesina ajanony amin'izay koa ny facebookinao tontolo andro io. Zary mama kamo be hianatra. Farandry ty alako mianatra saiko mitana-bara. Rehefa tsy mianatra dia miasa. Tsy akatra ny ampianarana mihitsy aloha ato e. Ohatrany nanenina ihany tamina ataoko tany ampianarana. Tsy vazivazy ny zavatra mama. Zavatra ahoana? Le zavatra naosotro kely tamin'ny stylo ananty fotsiny angeny namparary azy dia any izy any lasa adala. Asa miteniteny foana eo ianao teza ratsy taiza. Taizany namelanao anao an'izany. Anga efa nanao fanekena tamin'ny devoly rery tany koa tony. Zay fotsiny e. Tsy misy ankizy voalohany tsony eo ampianaranay izao. Andrika io ty loza vitanao. Iza niraka mama sanak'olona. Niodinareo ihany ioko. Taiza ny nalalako an'izany manisy olo izany ratsinareo. Kimbony kely ny vavankala ratsy ty sao dia ho vonoko eo ka hampahita loza eto. Tena miteny anao aza ry teza na dia zanako aza rehefa kitotombitana dia ataoko. Jereo ny efa trano sy ny jiro roa volana efa nylanianao fotsiny kay. Mifona mama. Aza raha onana ohatr'izany mama. Matahotra anao Sikasikaly ty io mantsy tsy mpianaka amin'ny fanaja tsony fa efa ifamotika sy ifangalatra ka. Ahoana? Tsy te hiaina tsony efa kerinandro? Mama, lelafiko mifaladianao re. Mifona tamin'ny nataoko tsy anao tsony Hitantsika moa no toy an'izany adalany tony izany. Miomana kosa aloha fa raha izany voarohirohiny amin'izany ankizy izany. Soa aza fa tsy maty ny zanak'olona. Oatra Ramsea. Iza koa ary zao miantsoantso Ramsea vao maraina izao. Ny tena mbola tsy niala teto am-pandriana akory. Odio Ramsea Tojosoa. Ramsea Sahira. Ndry toy teza. Fa ino ny tadavanao amin'ny dimy maraina? Mahazo miditra ve aloha Ramsea sao hitan'ny olona leto Tsy arahaba, tsy inona ry kalakely ty. Io foana le tsy fahalalam-pombanareo. Tokony mandeha ho azy ny miarahaba sy ny misaotra ho ahy. Azafady salama ve Ramsea. Za koa tena tsy atsony. Za Ramsea tsy nahita toro mihitsy alina tontolo dia ifona amin'ny Ramsea sy nantso alohan'ny aminoko tena. Teza, inona hoe ty lazainao? Mipetraha aloha ianao dia mitony. Aleo alaina feo avokoa izay mitranga eto fa itony karazana zana-paratra itony manahirana mihitsika. Asandre izay sary mihetsika entiny eto. Zao Ramsea, aza lazaina amin'izana amin'izy izao resako aminao izao na dia mamanay azy. Mba lazao aloha ny zava-misy fa tsy azoko izao fikorontanan-tsainanao izao. Nisy inona? Raha ona mamako vonoina tena tsy naposiko ny resany tamiko alina fa tezitra be izy. Fa tena ninona nanako? Aleo aloha toizako fa za io nge sady mitsoaka ny reniko dia tsy tiako isahita hoe taty aminao. Sao ianao no vonomy mamanay eo koa. Tizaro ny fanazavanao Ty misotro aloha raha mangatsiaka kely ianao. Dia tsy hipetraka antsony Ramsea fa hitady hipetrahana. Nefa koa naiza leako dia fatany foana misy sady gadrainy. Higadra? Ie. Nga misy migadrakadra foana izany. Ka ody ratsy ny mama nge Ramsea nanaovako anatso Andray marina. Le mpiara-mianatra aminao. Ka tsy tompony tena koa nanao an'le izy fa ohatry ny netin-javatra izany fotsiny. Dia fa maninona no izany ho tantaranao an'izany rehetra izany fa tsy olo-kafa na i Ramsea Ravakila mahazatra anareo kokoa. Ka izy mamilava iny fantatro fa tsy hatana tsy ambarateloko. Sady fiarovako anareo mpampianatra fantatro fa ty age ny lazako an'izao Iany misaotra anao ary nametraka fitokizana tamiko resaka misavy koa le izy ka sarotsarotra ndrara torohevitra aminao aloha dia modi dia averenao mamanao ny fifonanao aza mamony teny izany fa sao dia tena maty eo tokoa tandremge Ramsea mba tsy horen'izanizy izany resako izany ny ainao koa ny anefa eo nametrahanao adidy manahirana ty anaka saingy
ataoko izay azoko atao e. aza tondramisy anaka ka mantsitra fiteny andramisy fotsiny. voalohany lasa farany gidina ny ampianarana. Satana velona tsy anareo ny ramasina ho kialateza may ndry nantso tadidindry ve kialateza ndry aza nahazo 18/20 tamin'ny français omeko andry ny feuille d'examen rehefa sitra ndry olona tsy mahay ramasina nareo e. poussé d'Archimède ny tsy mampivadika ny sambo fa titanika ny tsinay. tena tsy fantantsika nantso ramose toditsoa angety e. tsy misy ramose atody zany any ampianarana fa laingante zany. oy ramose rika ve mba mitsidika anay aty ambanivohitra lavitra be aty tsy matahotra fasana ve tsy matahotra fasana ndry ay tadidindry amin'ny anarako matory tsara sady mihinana fanafody tsara de sitrana. endra vakila aldol sy artanina tsy tamin'ny tableau périodique des éléments ao lesonay tamin'ny seconde zany libe bicnofé. za mitadidy an'izany lesony zany aloha e. andaotsika andeha aloha fa hovaky fo eto nefa tsy asitra anazy e. sady toa vao mahita mpampianatra izy de manofinofy hianatra eo foana nankaiza moa ny dadany teo. io manararoatra manahakatsaka eo atokotany io ny dadany nantso e. ay tokoa moa ny reniny efa tsy otsony maty ary santy saraka. ny saraka efa ela izy mivady. tena sahirany ngiadadany amin'ilay zaza. ay misy ohatr'izao ny fiainan'ny ankizy aty an-tranony aty. misy de io sekoly sy fianarana io sisa ny lanitra iandrandrano masoandro iposaka e. de ny tsy afaka mianatra zany manahoana. ny tsy afa mianatra efa tsy fidiny nefa ny afaka manao adalanako. misy aza ankizy mbola entondramiseravakila misary adala. aiza kosa ary madame bizo kely aloha mifamendriko ngetsika mpampianatra ao amin'io sekoly ray io e. misy mba mitondra tsikitsiky ohatranao, misy mitondra vanitika sy tonga de bota kely ohatranay fa tandremy fa mahavita programa. de misy mitondra moralina ohatran'ny ramose atody. ny an'ny proviseur moa angady sy arona. ary nareo ka sa madala daholo andeka izay ry nantso aloha fa arao tsara ny fanafody zay fa tianay be ndry oke zandry zanaka mirary fahasalamana ho azy ry dadany nantso velomy 2x fa tsy 3x. ohatrina lelabera amity inona tsy misy reko zany e. labera kely amity de inona koa zao mampitabataba am'izany ka le mozika anareo teoko tapaka tampoka koa le izy 3 arivo reny e. fa le fasy mafy any le mozika mafy ohatr'izany mihitsy ny tiany tambanivohitra miakatra avy ny varotra katsaka de misotro. aleo mba moramora fa tsy fandrenesana rehefa misy manao commande ka. zay anaovandrisy ny barimanina azy eo fa efa andeha koa e. de tandremy fa mikarama io no ato sao tsy omeny mamavolo akory ty zasy ty ve adaly fa rovinika alan'ny ty no iverina hianatra. tsy hianatra aloha amin'ty herinandro ty fa milatsinay vao miakatra e. ny ary de tandremo ny miresadresaka ny fiainako sy ny fiainantsika ao an-trano. tandremo koa manaiky ampiresadresan'ny lehilahy misotrosotro ato tandremo bevoka ny gasy. ary mamako zao tontontsongo zao foana ny eritreretana ny olona zany tsy mahazo manao sipany ampianarana mihitsy. tsy fa sao de ataoko mahita ny zanak'olona vao anenina eo zay ny falasa fa le faso le mozika fa ohatra ny bara misaona mihitsy le bara pince tapaka koa ary ny jiro kaiko. ty tamin'ity raha miseravakila fa hanomany very eo toka menany azy.
Ramserika? Ahoana hono zokinay sady misy seram-pianatra ilako anareo koranga ento aloha ny resaka ao azafady fa somary nandalo tana misy havana teo fa tsy hoe mamo so dia tsy tokony hanaovako resaka mahasosotra reno falifaly ty non t'inquiète mampalahelo any nalasa dala mazoro amin'ny matematika iny dia mba niakarako bara-painsa kely tsy zany fa ianao any tompon'andraikitry ny klasy première L2 dia misy resaka mahasosotra nataony madame Résine izay hoe asonitra klasy ny zanany nanome vola mihitsy izy nareo zanange raha mose mitady tsy hahianavaka ny mahafaly sy ny mahasosotra aty amin'ny matematika moa le izy hoe plus moins dia ohatrina ny volanome madama be atsika ray tapitrisa latsaka roa etsy goay resaka plus zao zany nyray tombony ho an'ny bosy zany raha mise valo etsy zaraina 7 sy enalina sy ray etsy 4,7 mahavita hofatrano heritaona ho an'ny olona 4 sy tapany mahery zany raha 4,000 sy R1,000 ny hofatrano ray volana calcul mental tsotsotra zany mahay calcul manta mihitsy nareo fa ny olana dia tia zaza tsy mianatra dia tsy mahay ary tsy tokony asonitra klasy zany 5 de moyenne zany tena sahiran-tsaina mihitsy amin'io aleo tsy hasarotina le izy raha mose sahirana avy aloha izy sonitra fahatany any rehefa zay ny tiany ray aman-dreniny 15 taona teto niady tamin'izany fa reraka fotsiny dia aleoko milefitra ka lasa mpanabe sary-bakoly ito tsikako sary-bakoly mahazo volaka inona ny olany resaka plus manatombony any am-pozitsika ho aty fa tsy manaly mahatiasina mitony ataon'ny sasany tondra angatsika mpampianatra na ny rafim-piarahamonina manindritsindry na ny kolotsain'ny kolokolo efa tsy azontsika fihezina fa aleo andeha ny mandeha za moa vaovao amin'ity endrika poizim-panabeazana eto tiako ekeo fotsiny aloha ny efa zava-misy fa sarotra le izy ho aminao ny ody ratsy ny asan-devola ingeny tena hitandremantsika io fa tsy hoe manao be manaiky tsy amin'antony zany ve dia ahoana ny fanaonareo amin'ny ohatr'izao zao aiza ny bulletin anteza teo ty eto ty numéro 75 ty izy ty atao fotsiny zay azony 10 de moyenne nisondrotany ary fenona ohatra zao mathématique 15 sur 20 malagasy 12 roa ny salan'isan'io amin'ny taranjako io fa tsy 12 zany ka zay le noty mahagaga mampisondrotra fa tsy atao mampisondrotra tosodra zany de manaso ny entanao ramose eo de ny français miparla teny frantsay be iny rehefa tezitra fa omena 13 ok zany de ny SVT ataotsika tsy ampy 0,5 ny mahadisy azy fa tsy de mianatra lesony kala tezy iny tena fahagagana mariny zany ramose
mangina lohana fa mbola mivaky lamtia ny fizika simia ede dozy ampy sao dia lasa voalohany eo ndray ny histozio mahita tantaraina sy toerana le foana koa iny ankizy vavindra amse ambony noho ny matematika mihitsy zany ny histozio andray izany 16,5/20 aoranga eo aizany karavatsika tsy mahandro mihitsy ny eritreritro raha miserika ny vola mbola tsisy mibangako atia be nofinofy angetsika arigay mbola planeta tany misy lisy ray tsy misy mpampianatra zay aza nefa afaka baka daholo le kizy tao de voasazy le toerana am'izao fotoa zao marina hoe mbola tsy rerao angany lazany bakany be nofinofy te azo an'io diplôma io daholo ny olona de tonga eto mihitsy ny avy lavitra raha misy chef de centre raha mba entitra de indray no arahany surveillant rehetra maso raha vo mikofoka kely fa tsy ny mpiadina vely ifanoro de tsisy pahita ve zany ny pahita efa voaka raha maikipiko de migadragadra fahatany ratratra am'izany misy mpanagadra zanaka mpanagadra mba manala kongy am'zany mangina rakizy fa tsy aharesiny feonareo 20 menadang madame Bon, on va commencer par l'appel. Nanso. Mampalahelo iny namanareo indraka izy mba mivavao azy. Fantafantatray madama ny namosavy an'iny namanay iny tsy anjaranareo manendrikendrika ankizy ho navandozy fa mba mifankatiavinareo mazava. Oui madame bisou kely aloha. De madame tiavina ny anarako fa tsy madame bisou anareo zany. Sara mba misy ankizy ray sy roa afaka anaja mpampianatra ato amin'ity hevitra ity tandindomindoza no avinareo rankizy raha tsy miova sy miezaka mafy nareo amin'ity toetra sy fitondram-piananareo ty. Oui madame bisou. Bisou kely aloha. Aza ataonareo an'izany rankizy marara io fa mbola mampianatra anareo noho ny fitiavana anareo nefa de tevatevainareo foana. Tratrana bisou ihany ange madama raha asina ody fity mba izy zay samy mandrao anazy zay iza hoa matoto eny ary androany ny farany idirako ato aminareo. Olato ampianarana ihany ve tsika zany ry zareo le stylo ataovy ary zay metiko zao ny tena mahatafita sady mandrovotra kiloty aty ampianarana. Allô Erika Trondro ihany tika mampianatra io fa tsy maninona ka ahoana katsaka savoanjo sa tsaramaso le tena tadiavinareo sa trondromaina ve manana 5 taona raha katsaka am'izao tsika mifampiantsoantso zao. Mividy vokatra ny tany sy ny ranomasiny ramose raha misy manana na renakibony tany io na rano ninninina na maninona
raisa aloha ny kahe anareo anaovana ny correction ny fanadinana be farany teo. Folo vera nga mba nahazo mo enina. Tsy mamely. Raisa raha ny kahe ho an'izay nitondry. Zay kosa vera am'izay fa tsy nitondra kahe tsony. Bulletin sisany ambasanay e. De raisa ty laharan'ny finday an-dramose ty. De ireto soratako reto koa listry ny zavatra ataoko sera zay manana. Ao, tsaramaso, kabaro, soza, trondro maina, voanjobory, bengy. Ndray zany fampetson'ny proviseur anareo zany monsieur Erika. Nisy ankizy nitatitra tany tamin'ny lesona trondromaina nataoko teny amin'ny tableau e. Efa vakansy koa ke de manala azy tena izy miaraka amin'ny mpianatra e. Eny e, tsy hitako izay lasaina amin'izany. Nefa ny anao programa efa vita daholo. Adrais mody mamy fa mahavita tsara ny azy tsika. Raha misety zany sady mampianatra any akafa ve e? Za ve? Vao mivoaka ny varavara-tsekoly ave de hiditra ny varavara-sekoly hafa ndray e. Tena tsy laitrako niditra ny mpianatra any akafa fa efa teo any ala. Tsy ny rehetra kosa nge. Misy tena mampanjaka disiplinina sy mitondra avy ny fampianarana ny sekoly. Raha ny eto be nofinofy mba manandrama angenao e. Fampianatra amin'ny sekoly sasa tena manamba mpampianatra satria hoe mandoa vola ry zareo. Zany ve? Ye. De aiza ny fiarovan'ny tompo-tsekoly ny mpampianatra amin'izany? Ka mitro zareo ny mpianatra no mamelona azy de omendry vala fola. Ny mpampianatra ho tsy maintsy mikarama mila vola de miaritra ho ihany e. Nefa ny karama mba manahoana? Ny eto amin'ny vilona ny be nofinofy kosa tsy azo ampitahaina amin'ny any Antananarivo mihitsy a. Raha izay no tiana ho fantatra. Za raha misy tena kivy tamin'ny nataon'ny mpianatra tato ankizy première zao no mandrahona nisy ody fitianao. Zany ny vokatry ny vidéo jirendry zareo sy ty diffusionnisme amin'ny voice porno tsy voafety e. Lasa misy tosim-pitondran-tena mofady ao amin'ny mpijerijery. Zany tokoa, ovy sirina voataitra ary enatra ho an'ny fanabeazana maha olom-banona le fepetra. Ohatrany hoe tsy nitezaina olom-pirenena le olona sasany. Olom-balona zao no betsaka ho le pakalelo e. Efa navalona ny fahendrena maha olona na koa efa hafa mihitsy ny dikany hoe olombelona. Velona ny filan-dratsy hamon'ny olona sy ny tahaka zany e. Fa iza aloha zany nandrahoana anao zany e. Sao de amin'le avintsika faizina misy manko jerepotsiny. Anga nisy nanondro hoe iza le ankizy. Ankizy 20 ho ano ny fampiaro ao. Ay moa efa 7-7 zao tsisy anonantso e. Ay zay tokoa le tsy andrasareo tsony an'le PL2 reo. Tena vomafy izao a. Efa vita koa ange ny examen de mandra ny saiko e. Za io koa mikarakara taratasy rano marina. Fa tsy tamana samy isilona. Tsy nahazaka an'le hoe madame Bizou kely anga. Tsy tamana eo ihany fa ny fahasalamako e. Fikarakarana taratasy hafa maha-mpampianatra ny tena sao ho tapaka karama koa etsy an-danina. Mirary soa amin'ny tsy fahasalamana za madame tiavina. De mahereza koa fikarakarana taratasy e. Ny mpiasa veto be nofinofy rehefa mikarakara taratasy io
tsy mampialatra mihitsy herinandro hitako amin'ny ahy fivezivezena re zao miampy ny jiro tapaka dia voatery miandry izay iverenany. Le rehefa makany Antananarivo indray efa firefiretsy dia tsy maintsy fitaina izay taratasy ihany izay vao miverina mamonjy ny fiasana. Tsika be taratasy karakarainy indrindra raha samy olonako. Ny Japonais efa ela ny resaka 0 papier 0 délai, ny antsika ty mbola 0 tsisy toeny. Okare Ramsea, mitatitra lava fenona foana kanefa tsy hita izay vokany amin'ny fanatsaran-javatra mivantana. Dia ahoana, mbola tabaraty aminay ianao ty? Akafana marina pahasalamana amin'ny aretoko rehetra efa tsy mila foronina akory io dia hamonjy an'izao Antananarivo zao zany madama. Mitangoronao daholo nareo mahay teny pirenena rehetra, dia ny mahay anty ny mahayko. Very foana ny zanaka ambany vohatra sy ny aty be nofinofy. Ka tsy hita le izy Ramsea. Zany nanana olana fa ny hafa mety ilamina fa aza mana. Ny olana hitako aty ny faritry be nofinofy ty tena manolovolovo teo tafita sy alakarena daholo kanefa tsy manaja rafitra sy tohatra fiakarana. Eka, zay le izy. Fa aza atao misy mpampianatra mba hapetraka amin'ny ajany sy ny asiny ange aty dia jereo no masoandro ny fampandrosoana raha hihiratra na firy-taona na firy-taona. Fa lasa fitadiavam-bola fotsiny ny sekoly fampianarana raha pokaty ny fanabeazana. Ireo zany hiala eto be lovolovo tsy ho ela. Za koa hiala fampianarana tsy ho atsy. Fa ahoana indray? Nareo koa mpanandrakandra nasa fotsiny ko. Aleoko mifantokany amin'ny fanangonam-boka re. Malaza ohatsy mivaky latety fotsiny kanefa izara ny mety sy tian'ny olona ty ka. Mety tsy hitovizanareo sy Ramsetody soa zany fiovatarany zany fa asa zay heviny amin'izany zao. Le izy aloha efa tsy ilako hevitra amin'ny olona tsony. Sady efa mazava be ny elanelany vola azoko isam-bola nato sy ny isaky ny camion feno trondromaina be na dia maimbomaimbo aza. Zay koa angamba le hoe vocation mety tsy natokana ho anao fanabeazana ohatra. Tena natokana ho antsika fa tsika mila mitokana kely indray rehefa avy nandray anjara. Ny mpianatra efa firy no mba tafita eo amin'ny toerana sy lasa ny andafony ndraiky fa tsy misy miverina eto be nofonofo tsony. Zay no mampalahelo aty. Manosika ny fiaran'ny hafa hampandroso fa tsy mijery fotsiny ihany tena miemotra ampitoerana. Dia aondra amin'ny sahira? Tsy hitako mihitsy ianao, nga tsy mianatra tsony. Saika rehefa maka bulletin amin'ny tapa-bolana mihitsy vao hiakatra ka. Mbola sainy mama manampy azy miasa koa. Mianatra ingeno adidinao fa tsy miasa aleo aloha aka toerana etsy amin'ny sisin-dalana ety tsika mianana. Ka Ramsea mamanay rehefa mivadika sahatra amin'ilay ndrahonany iny nga sa mamaly valy azy tsony. Dia zao no lako anao tadidinao moa le antony ny fonanao tany amiko indray maraina tamin'ny 2 volana iny. Eny Ramsea? Za aloha tsy manana olana aminao fa inantso ny mampalahelo ahy satria lasa daladala n'le zaza hatramin'izao. Zay anao tsara ny antony. Za koa nge Ramsea mba malahelo azy nefa tsy hitako izay atao Ka izay no mba saika iankaviako ny aretina nataon'ny olona ohatry io mantsy toa le olona nanao azy ihany no anisany afaka manala le zavatra napetrany tao. Raha tiany atao zany. Za nga mahay an'izany Ramsea. Raha tsy ianao dia mba farafaratsy ny reninao asy azontsika atao iresahana aminy. Vitanao ve ny miangavy azy sa tsika mianaka ny resaka aminy? Nefa tena sarotra be amiko le izy tsy azoko idirana akory. Tena matahotra mamanay Ramsea merina an'izany aminy
azoko ampiny ianao ny fomba hitondranao ny resaka aminy, fa raha sitrako ao dia asaiko manome toky azy ianao, fa ataonao kosa ilay toko mena. Ahoana izany nefa? Ohatra afaka milaza mamanareo ianao hoe mba miangavy ry mama, ataovy sitrana ilay zaza marary any, hoe fa mba omeko toky ianao fa hianatra tsara, na hoe hoendry amin'izay dia ataony ny zavatra noho ny hafaliany fa azoko antoka. Dia izay rery mama ny fiangaviako aminao fa manome toky anao raha veriny mama milony ny sainy sy ny fanahiny dia hianatra tsara sy hoendry tsara amin'izay ndry fa hay ve ianao tia mba afaka hiova ihany anake? Ao fa ho karakaraiko ny namanao, fa aza miteniteny an'izay zavanizy izany mahalala ny fanaovako azy, fa tsy mila tenenina azy akory hoe nataoko inona izy dia sitrana mazava. Misaotra rery mama, mba tsy avesatra tsony ny eritreritro, ary ataoko namana be ny ankizy mahay ao ampianaranay fa tsy elonako tsony amin'ny manaraka. Zay mihitsy ho hitandry fa hiverina hianatra sady izy tsy ho ela. Zaho moa efa ho vakansako. Ay, marina moa. Dia ahoana? Hisondrotra kilasy izany ianao Eka mama, asondrotra moko. Tena tsako lazaina mama nahazo ao malika na olan'le baromanao ny bara-pensa, sady fa atsoko moa ny mama dia nijanona natory tao amin'ny bara. Mtiavana misaotra indriny antso amin'ny telefona fa mba afaka ny onatitsika. Ie, manao fizaham-pahasalamana kely amin'ny dokotera tia Antananarivo dia natsoka ilay numero nomenao anay. Fa le akifa sitrana somatsara indria dia manahoana amin'izao? Isaky ny telo volana sisa ny fizaham-pahasalamana fa tena mitandrina be amin'ny torimaso sy ny saina ary ny olona ifaneraserana. Dia efa hianatra amin'ny fidirana? Tsy avelan'ny dadany mianatra amin'ny lycée tsony fa afindra ny sekoly. Mety akaty Antananarivo indray dia hipetraka amin'ny tantinako. Tsara kosa izany. Tena aleo izay fa tena zava-doza nahazo indry ireny. Fa aiza izao madama mampianatra? Zato koa tsy ho antsony fa efa tia indray. So dia mba akaiky misy anay dia mba any amin'izay ampianaran'ny madama ny anarako. Mety izany, fa tsy voatery ho za foana no ampianatra indry. Dia tsy isy mpampianatra intsony izany amin'ny be nofinofiko. Madama Tiavana izao lasa tia. Ramose Erika Iova Taranja. Ny profesy VTC anglisy koa misy andeha hisotro ronono amin'ny herintaona. Mianara tsara kimba ho tafita sy ampandrosiny eny aminareo any. Zay avy ety tsy dia tianareo na dia tianareo sy mifanampy aminareo ho tafita azako. Mampalahelo milaza an'izany. Mahasositra mihitsy io kolontsaina tsy tia vahiny io. Raha malagasy hafa fiaviana kalaina kanefa raha vazaha raisy ny Antanandroa. Arao tsara fotsiny torohevitra ny dokotera mba hahafandry mianatra indray Le andry koa ange tsy hoe surmenage na karazana retin-tsaina vokatry ny fianarany. Efa fahitany aminay io madama. Voany ambalafela, alain'ny olona amin'ny ody fity dia be voka. Na retina sy akasiparana ohatran'izany no ataon'ny olona mialina anao Ataovy tsara mibaka amin'ity dia mahazotombokiry fa tsy maintsy ho tafita indry. Ho lasa lavitra indry ho tady-dio izay. Misaotra madama. Dokotera izao mba nofinofiko fa io tsy misy any aminay any. Dia lasa andosiranareo foana ny faritra misy anay. Dia tonga avy amin'ny tanjony irina kia. Izay inona dia tanteraka rehefa iezahana ka. Sahira. Oka aloha Aloha mipataloha tsara. Zay, mandrosoa amin'izay Manao Ramse? Mety tsara fa mademoiselle Teza ny manakory. Mazoso izy aloha. Zao ay nifindra trano aty Ramse? Vaky matetika le tranoko taloha Tsara kokoa aloha ato izany
ahoana ny lazanao an'izany? jereko ny lakozia mba malalaka, dia ny WC sy dosy mba mitokana sy madio, ny salon andramose fotsiny ny teritery tsisy tele. Nisy vazaha anglisy mpampianatra anay izay a, dia ohatr'izao ny fiteniny. Nenay anglisy hoy izy a, lakozia sy dosy ary WC no fandraisam-bahiny, fa nenareo ny salon. Dia eritrereto izay azo eritreretina amin'izany. Dia ahoana koa ty tsisy tele ty Ramose? Sa tsy mahavidy? Raha nisy tele zao tato dia fanako tele nareo vahiny mba mitsidika ahy. Fa izao tsy misy dia fanako resaka. Iresaka no ionana fa tsy jery teleko. Ny vaovao azo arahana amin'ny fomba samihafa. Iresaka amin'ny Ramose mihitsy ny atondiako ka. Dia ento ary ny vaovaonao? Ary Ramose nga ho ato tsy mbola manambady. To Ramose rery foana ny tratrako ato. Hay ve, manambady mananjanaka telo Ramose, fa mbola ny Antananarivo mivady aman-janaka Ramose. Ny ankizy mianatra, madama manana antonasany koa, dia izany no mivezivezy eo. Zay zany tsy ahitana Ramose tao amin'ilay trano taloha isaky ny vakansako. Azonao. Dia izay no namakian'ny olona an'ilay trano. Dia tsy manao sipa koa ve? Maromaro nge ny ankizy vavy ty Ramose any am-pianarana e? Eny, ara-dalàna ho anareo miala sakan'izany fa mandika lalàna manan-kery sy lalàna moraly ho an'ny Ramose. Fa inona aloha ilay antondiany teza fa mbola maiky anao zavatra Ramose? Efa vonina hiditra hianatra amin'ny herinandro? Indrindra zao Ramose n'olana. Be voka dia tsy te hianatra antsony. Izay koa no izy. Nefa efa mba nasondrotra terminaly ianao. Mbola te hianatra mihitsy fa izay n'olako e. Nefa ianao teo aloha mba efa nahafaly ahy ery fa hoe hianatra tsara sy ho endry. Zavatra tsy tenenina nizaniza indray ny antony Ramose a. Naolan'le barman nampiasa tao aminay izay nge ahy e. Inona indray ary ty tantarainy tezy ty? Zaniko. Dia maninona izany raha lazaina madame Résine? Sangamba izay lazay mamako. Ka tsy maintsy ho fantany izany. Dia aleo tsorina dian'izao. Tsy misy kibo be voka mihaino izany fa mitombo io. Mama, nety te halala fa tsy le tontontsongo izay nge. Raha izay no nahabe voka, tsy nampaninina azy mihitsy, na koa zanaka hafa. Lany izany ianao. Zao ary polisy misahana ny zaza tsy ampy taona fotsiny resahana na mpiaro ny zon'ny ankizy ireny. Omeko adresy eto be nofinofy ianao. Polisy ve? Saika namamama mpisotro ao amin'ny bara-pensa ngeny ankabeazany. Misy foana ny saonjy mamarara fa misy foana koa ny manao tsara ny azany ka. Ohatrina ny galeokako teo moa madama. Faotimy arivo ireny laninao teo e. Dia andoha vola sahady ve mba hampio mo fa aiza dia mipensa kely fotsiny. Tsy dia misotro tsony ange madame Résine fa mba matsiarotsiaro sisy e. Nareo ve rangamba client malaza mibara-pensa dia izao tsy mamo akory dia mijanona. Taloha mba raha misera vakila sy ny ekipa no mpanidiny baranay. Taloha mbola natanjakako fa zao efa antitra. Vao 37 ans koa tondoko antitra. Tokony ho vinanto ary raha manam-bola. Dia ahoana aloha sao dia mba misy asa atao any Ramose? Nareo koa aza tokony ho patron ako raha manam-bola. Zange tsy Ramose tsony. Fangalasa madama indray. Nareo koa izany dia manao tsobitrany raha miangaly miala rehefa lalina. Ka tsy Ramose any am-pianarana fotsiny aka dia mitango lalitra eny. Nenao raha jereko ny trondro maina serainy efa mahafeno kamionko. Mitango volo izany fa tsy lalitra e. Izako hoe an'olona daholo reny. Inona ny sera mety any aminao any?
ahoana ny fanangonam-bokatrao? sy ty bary ty sisa mba hivotako teny ny sombain'ny zanako no aviko, tsy hitatsony le sonomba ny karakaranay mianaka, kiala teza koa be voka tapoko izany. Reto ary izany birao taleparitra ny fanabeazana eto be nofinofo izany. Izy ary ohatra nefa haiko izany olona izany raha tia amin'ny farafaran'ny birao ity ny sariny ao. Monsieur Sahira Todoso. Odio. Oui, afaka mandroso e. Manahoana tale? Miarabanao, mazahosy izy. Ohatra ny endrika tsy vaovao. Nantso, mpianatra tao amin'ny lycée tamin'ny 10 taona lasa. Eny tokoa. Dia inona ny vaovao? Faly izay nahazo taleparitra vaovao aloha e. Dia miarabanao tonga soa eo amin'ny toerana. Velombolo ny fampianarana eto be nofinofy. Misaotra fa atao izay azo atao e. Ny tena zangefa antitra e. Ny tanora noho ny 420 taona ny tokony ianao an'ity andraikitra ity. Enao no fidiana minisitra izay mpianatra taloha ihany ka misy dikany izany e. Nareo aty tsy dia tia vahiny ka dia hita eo izay azo atao e. Na tiany na tsy tiany ianao voatendry isahana an'io ka mahefa be. Efa 10 taona mahetro koa ianao teto be nofinofy ka everina fa mahay tsara ny zava-misy fotony. Efa hitako ny voatrany tsara ny toe-javatra ka. Nareo tafita veto daholo izao no mitarika amin'ny fampandrosoana eto tao anatin'izay 9 taona izay. Izay mba fanondriko an'ity faritra ity. Dia misaotra foana n'ilay Ramsey sahirana e. Ny vily araba kely anao fotsiny atalea. Mbola maika hamonjy ny marara ny ampiasana koa io. Ay tokoa moa ianao ny lefitra vaovao ny médecin chef eto be nofinofy. Tena mahafaly izany rak'izy. Efa lehibe sady moa izao e. Efa arabaina koa ianao dia mahavita be amin'ny asa fitsaboana. Misaotra, miara-miasa eto izany tsika. Sady faly afa mbola tamana aty aminay Ramsey. Za zao velombolo mahita nareo navita fianaranako. Efa maromaro ihany nareo avy eto amin'ny faritra no reko tafita tanatin'izay 10 taona nampianarako teto izay. Dia mifanampianareo na dia sehatra samihafa azy. Izany tokoa. Mifandray eo foana izay ka. Sy tia hoe tafita fa mba niezaka kely e. Nareo izao nivatona sondritry ny tany dia ho hitako izay atao anareo. Ny anohanana ny fisondrotanareo angeno ny janonanay taty lavitra aty e. Tanindrazantsika aby moa. Azoko mihitsy ka. Ary isaorana Ramsey sahira foana ny fandavatena. Hatramin'izao sahirana e. Ny anay koa to anaram-bohozina. Za koa. Izay be fitiavana tsy maintsy sahirana nefa Todosoa ihany. Fa asa raha mba misy azo ny tale atao ahatsara ny fiainan'ny mpampianatra sy ny asany eto amin'ny faritra ay. Eny e. Ino moa politika mpanjakana? Misy tsy ananako fahefana mihitsy. Fampitaiko foana kosa ny etahitantsika. Ankoatra ny efa lesona ny ainako mba tiako hovaina fo be ahasoa ny fiarahamon'ny mpanabeazana rehetra. Tena miala tsiny fa tsy misy azoko atao zao ny amin'izay ry izy mianaka. Tsy izany manapaka fandraisana mpampianatra fa ny fanadinana fifaninanana. Izay moa Ramsey mba fiangaviana farany ataoko aminao ohatrina nomeko anao mba hatafiditra n'ity zanako ity hampianatra eto be nofinofy. Izany moa talea. Ny tena be voka tsy nanambady dia sahirana. Nefa tsy misy asa. Ny zaza efa rosa amin'ny tsy misy rainy amelona. Ny kolikoly aloha tena tsy misy hevitra e. Na ohatrina namiko. Ny fanabeazana koa aina soavin'ny ankizy ny lalovina ka mila olona sahaza tsara le asa. Misy sivana. Ka entanina indray anjara rehefa misy fanadinana fifaninanana. Tadidio koa nefa fa ny sekoly maro mitady mpampianatra tsy mampiofana mpampianatra raha mifanaraka nareo. Lelafina rehefa falaty anao tale ambony indrindra eto amin'ny faritra be nofinofy mbola be asa ary izy mianaka fa izay no azo lazaina miverimberina. Fa miala tsiny fa tsika koa nge alay-panahy mitady asa foana fa
maninona raha mamorona asa na miara-miasa amin'ny efa mahomby amin'izany ka hitanao ihany ny fanambakana kely etseroa amin'ny orinasa fakaba. ny tiany tolo-kevitra hoe tsoera mise rika tadidiny teza tsara iny ary hainao koa izy fa hitako sady mpanangom-bokatra mahomby izy amin'izao mety misy asa sahazany teza amin'io ataony io. Ahay moa mbola tsy fantatry talety koa. Ny inona ka? Mise rika ngeny rain'le zanak teza faharoa any efa 3 taona zao le zaza. Ay ve lasa vinantinao izy iny tena zao ndray a vao mandre an'izany. Ay ka efa vadinao zany raha mise ravaklako. Inona indray manahirana amin'ny asa? Henao marina raha mise. Efa nisaraka tsy vita soratra tsy vita divorce reo ty zanako ty mihitsy maditra. Mama koa manala baraka foana. Io vavady impiro ndriry teza vao reny mpianakaviana manam-po fiainana. Ny bika sevitra hitompona ngendra indray maharatsy toetra natrehan'ny vady tsisy lehilahy tanteraka na vehivavy tonga lafatra zany. Rendry tsara zany ry teza. Marina mihitsy zany tenin'ny taleparitra zany. Atreo amin'ny 540 taona ihany ny ainako tamin'ny bika aman'endrika fa avy eo fosafosa aman'endrikendrika sipako iny taloha zao iny manao ody fity tsy niasa iny tsy nianatra iny katsaka tsara maso voanjobory eny misaotra anareo fa mba fiangaviana farany sy lehibe amiko ary raha misetody soa mba resao erika fa tena tsy mety miresaka amiko tsony. Ohatrany nanaiky sairanonao foana hatr'izay vasivazy fa zao tsy fantatro zay zava-misy teo aminareo sady resaka mpivady zany fa tsy adina mpianatra tsony. Lehilahy iza kory raha tsy taizany hoe menomenonanao lava sopainao eo nefa mba manajanao sy mamelona anao dia mbola hijanona aminao eo ihany. Normal ny andra vakila ny ala rasta sinoko nahita endry koko. Mama rangahy efa rehefoana fa aleo aloha mba torohevitr'olona ny anona. Misy ekipa ivory atao amin'ny broko zao fa aleo manaraka sahirana kely io fa tsy hoe mandroaka anareo mianaka akory. Ao fa tsoky raha miserika dia mba jaosenoy ary tambatamba azo mivady raha tiana mbola aizy ty fiainana zany mihitsy. Misaotra dia veloma aloha ianao raha misezahirana. Tonga dia andraso ivelany ao mama. Misaotra dia veloma talea. Fataleo aho sendra mbola mitady 2e bureau aty lavitra aty. Zange voniny. Aza misahirana makaty mitaditady antsony ianao roteza. Hatramin'ny ianao mpianatra no efa namadika resaka hoe sipakosipako. Noho ny mba niatrako nampidiriko hatrany sy nomeko torohevitra natondraka an-damosiny ganagana matetika ireny. Zany raha tsy saika ny sarabady mihitsy taminao. Diso ve ara lasa tia andramose noho ny karakaray andramose matetika hatramin'ireny? Tsy diso ianao fa tsoko. Jereo ny namanao misy tafita. Ianao vao maika lasa mitafo hita foatra sy tratra be mba hisarika ny tale ohatran'izao indray. Mianatra ny mamanao ihany. Zao ve ny tokomenao mba hiresako amin'ny ravakila erika. Hatreo ny fisahiranako aminao fa pidi-12 eto indray. Tsy maninona fa zangeny mba misahirana mitsidika anao ato matetika. Asa raha mamo iny ianao tiry teza. Mamy fitiavana anao efa ela be re talea. Veloma mihitsy aloha ianao fa anala baraka eto le barimany ty ve tena mbola tia marina natolotry ny asemo radio anareo teo. Ramse Sahira Tarindray miseho nosoratany natiora. Ireo namelona ny tantara Ralala Christophe Rabearmanana Sylvia Randranatoandro Sofaniry Fifi Nanja nandray feo sy nandrindra raha teknika Mamy Arvony Nana Tontosa Nanja Razava